Ny vavaka nataon Jesosy, vavaka natao ho aho sy ho anao. Anasako anao amin'ity andro vaovao ity indray izany lohateny mahafinaritra izany. Ampifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika amiko no iarabako anao sy nankonanao tafaona somatsara indray amin'ny alalan'izao dinidinika fanaovantsika izao. Tonoko mandrakariva ho anao aniny fiadanan'ny tompo anenika ny fo amampanahy anao. Milohan'ny andiniantsika izany lohateny izany dia ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, miantso anao izahay amin'ity maraina ity, satria ianao no Andriamanitra, ianao ny tompo sy mpamonjy anay. Misaotra tamin'ny fitantananao anay rehetra ka nahatratra izao tombontsoa, nanana izao tombontsoa izao izahay, afaka hiaraka handinika indray ny teninao. Tomoera ary atemponay amin'ny alalan'ny fanena masina ka ampianatra anay izany teninao izany. Anaran'i Jesosy rangatanany vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namanaisany, ny filazantsarany izao natoko fafitambin'ny folo no jerentsika androany. Ny soratra kely eo moa dia hoe ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Izy moa le mpianany, izaho sy anao izany. Vavaka nataon'i Jesosy ho aho sy ho anao. Antsoina hoe vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mampisorona be i vavaka io. Io no azo lazaina hoe mamarana ny lahateny fanaovam-beloma nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra izay nanomboka tamin'ilay fifanasa-tongotra, ary eto dia mifarana izany toy zavatra izany. Ny aza tino fa tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity Jesosy mba hamerina ny taranak'olombelona amin'ny fifandraisana tena izy teo amin'Andriamanitra tany am-piandohana. Aza tino izay fa nahatongavany Jesosy dia ny hamerina amin'ny laony ilay fifandraisana tapaka noho ny fahotana. Ary faharoa dia ny hampafantatra antsika an'Andriamanitra ilay mpamonjy antsika. Efa hiala teto an-tany Jesosy tamin'izay fotoana tamin'izay, dia niriny ny izarany fitiavany tamin'ny mpianatra. Niriny Jesosy ny atakaran'izy ireo, ny atakarantsika ny fifandraisana ety misy eo aminy sy ny rainy ary ny fanahy masina. Ary niriny Jesosy ny tondra antsika tsirairay avy eo amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra izay nananany Jesosy. Ka ny filazantsara zao natoko fafitambin'ny folo zany no maneho zany faniriany Jesosy zany ka nitondran'i Jesosy vavaka ho antsika. Tsy mahafaly anao ve zany hoe misy mivavaka ho anao? Jesosy mivavaka ho anao. Rehefa mandeha anao dia mba mivavaha ho anay. Mahafinaritra izany. Fa eto dia Jesosy mihitsy no mivavaka ho antsika tsirairay avy. Misy manao rehefa mamaky an'ity zao natoko fafitambin'ny folo ity dia mandray hevitra ny amin'ny famoniteny hoe ny vavaka Jesosy dia azo fitiana hoe ny firaisana sy ny fitiavana. Marina zany, tena tsisy diso zany. Fa misy koa nefa rehefa tena mamaky ianao dia mandray hevitra hafa indray manao hoe misy fifandraisana iankinan'ny aina bebe kokoa eo amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana. Ary marina daholo zany. Izany rehetrarehetra zany dia ho jerefantsika ny amin'ny andininy fahatelo ao amin'ny zao natoko fafitambin'ny folo. Hoy izy hoe ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina. Mahafinaritra izany. Misy iankinan'ny aina be dehibe tokoa zany ny fitiavana izay nasian'i Kristy antsika sy ny fahamarinana izay Jesosy ilay fahamarinana ho antsika tsirairay avy. Eo amin'ny andininy fahaenina dia izao no voalaza ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy. Tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa taminao izay rehetra nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao ahy. Ary nino izy fa ianao no naniraka. Mahafinaritra ny fanambarana tonga mba hanambara ny ray Jesosy. Naseho
Jesosy ilay fifandraisana misy eo aminy sy ny rainy. Naseho niaraka ny tokony ho izy ny ten'Andriamanitra sy ny asany manamasina azy amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Nivavaka Jesosy mba ho antsika tsirairay avy, ary ny vavaka nataon'i Jesosy dia vavaka nitondra antsika ho any amin'ny famonjena mihitsy azy no tena fanirian'i Jesosy. Ary dia zao no voalazany amin'ny 19:20. Nefa tsy ho an'ny rety ihany no angatahiko, fa ho an'izay mino aho noho ny teny. Dia hoy ny 19:20 tapany voalohany, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary zao kosa ao aminao. Ary mpiara-mianatra namanay siny zava-dehibe ny vavaka nataon'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Marina fa nandalo fiainan-tsarotra ny fiainan Jesosy raha teto amin'ny tany ty. Nolalovan'ny fizaham-toetra maro samihafa, nolalovan'ny famadiany namany, nolalovan'ny zany tsy frein'ny olona maro samihafa izany, ary nolalovan'i Jesosy ny fijaliana teo amin'ny hazo fijaliana ka nahatonga azy ho faty. Kanefa ny antony zany rehetrarehetra zany dia ny mba hamonjena antsika tsirairay avy. Ka io vavaka nataon'i Jesosy io dia vavaka mba hahatonga antsika ho iray amin'ny Andriamanitra, ary vavaka ihany keo izay mitondra antsika ho an'ilay fiainana mandrakizay. Tiako ny hampahiry anao fa mivavaka ho anao Jesosy. Ny dikan'izany tsy mamela irero anao izy, tsy manadino anao izy. Eo amin'ny toe-javatra rehetra izay lalovanao, lalovantsika, dia mivavaka ho antsika Jesosy. Mirary soa, mirary tontolo andro feny faherezana ho anao, satria misy Andriamanitra zanaka mivavaka ho antsika ankehitriny. Andeha hivavaka ary isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra ao, misaotra anao izahay noho ny teninao izay nomenao anay. Misaotra noho ny fampahafantaranao anay fa ianao dia mivavaka ho anay. Zava-dehibe ho anay izany, mila vavaka tokoa izahay. Koa engeny ny fahatakarana sy ny fahafantarana izany dia hampahiry anay ary hampitombo ny fifandraisanay, ny fanapahan-kevitray hiandany aminao. Mitaizo ampiaino izao, mitaizo momba azy, mitaizo momba anay tsirairay avy. Ny vavaka ny tonoana sankatana aminara Jesosy rery ihany. Amen.